Firy taona moa izy teo? Roa taona izy amin'ny janvier. Dia efa nanao sailive? Efindroa nanao sailive sy totosy efa misy zanany amin'ny mandehandeha any. Azavaiko kely le hoe saili ho an'izay tsy mahafantatra zany hoe ampanarahana. Misy alika vavy any en chaleur, ny alika moa en chaleur na hoe te-hanao firaisana dia ampanarahana izy indray fifanarahana eo amin'ny samy tompona alika hoe ahoana sy ahoana mahazana ny firy sy ny rehetrarehetra. Dia ohatrany ahoana ny toetran'izy ity rehefa tezitra, ohatrany ahoana izy rehefa hoe falifaly. Izy zany misy zatra efa mahazatra azy ato aminay dia iny tsy hovana mahitsy hoe mivoaka izy eo amin'ny amin'ny fito izy hoentina kely somary mitsangatsangana dia eo amin'ny adiny ray eo ny exercice tsy maintsy manao an'izay izy isan'andro fa raha tsy zany izy tsy mahazo an'izao soabean'izao dia avy miverina fany izy dia misakafo dia avy misakafo izy dia mandehandeha atao tokotany atona miady amin'ny madama moa amin'ilay zaridaina zay zao mahatonga an'ireo bozaka simba ohatran'io dia idinay ary ambany ary zalahy. Sady saiko anao mankatiorana rehefa mba mipetrapetraka eny totosy be dia be ny olona amin'ny teny fa dépense be itony alika be itony tena marina ve izany? Dépense tena dépense raha ny sakafo laniny reto aloha be lavitra noho ny laninay tena mihinana mahitsy aloha satria croquette zany ny ray hohanin'ireo 800 grammes isaky ny mihinana dia anankiray ty dia raha ohatra izy ka mihinao croquette ohatra hoan'io bozaka indray tsy mampaninona hoaniny io manadio kibo. Izay koa zany astuce kely azaferana ny alika rehefa mihinana bozaka fa manadio. Io tena manadio kibo io dia avy eo zao somary mioka amin'io dia madio totosy pépé ao manjary tapaka ny interview-ntsika totosy ao le sakafo findesantsika teo iny aloha mandritra n'le période na croissance jusqu'à izy 8 mois dia eo anao tsy maintsy mampiasa an'le croquette croissance foana azahoanao an'izao gabarit an'izao fa rehefa mahazo an'le âge adulte izy dia manomboka eo zany efa mba alika lehibe efa afaka mihena sakafo. Resaka sakafo ihany izy toy hoe misakafo maraina atoandro hariva raha mbola kely le mbola kely reny zany tambola izy vao tonga dia mihena sakafo maraina atoandro hariva jusqu'à 6 mois fa à partir de 6 mois izy efa indroa isan'andro mihena azy dia afaka izy feno roa taona zao dia ny hariva ihany io vao misakafo zany hoe maraina dia ny hariva fa izy feno roa taona zao miditra roa taona eo zany dia ny hariva ihany dia efa ampy zany. Inona ny anton'izay monsieur Parfait mba tiako fantatra satria dia mihinana raha mohatra moa ianao manana possibilité fa le dépense koa zany etry an-daniny dia izay apetraka ao laniny daholo fa efa izy efa tsy mitady zavatra ampitomboana amin'ny vatany intsony rehefa mahazo an'ilay âge adulte fa entretien sisa anao tao dia ny vitamine anao tao ara-dalàna ny traitement ny manalakakana anao tao ara-dalàna dia ndre mandeha ihany dia efa ampy fa ndre mandeha iny ihany tena ara-dalàna ohatra hoe 800 grammes ny quantité tsy maintsy hohaniny io isaky mihinana izy dia amin'izay 800 grammes zay minimum amin'izay 250 grammes hena tena hena fa tsy fatifaty kely. Eo amin'ny resaka vaccine indray fanafodikakana efa vita complet totosy iny zany voateraka izy dia atao vaccine hoe primo filazana azy dia afaka 1 mois et demi dia manao rappel an'le primo dia izy 3 mois atao vaccine ray manontolo izay ao daholo izy rehetra. Eo amin'ilay anarany indray ary inona tonga nareo natao hoe totosy no anarany? Alikanay taloha zany. Alikanay taloha tianay bariko ary alikanay taloha zany dia tianay gardiena foana fa mba alikana anambona fa tamin'izany tsy goera fa raha sy hafa. Akoatranao izay tena hoe mpifanerasera miaraka amin'ny totosy iza koa tena mifanerasera aminy ato misy olona tsy dia tiany ve ato an-trano inona zavatra tena tsy dia tiany koa misy nitranga ato an-tanàna? Izy aloha sy dia misy zavatra hitanay hoe tena inona tena tsy tiany fa izy zany mila fotoana mitady fotoana matria izay raha anaminy ohatran'izao dia mipetraka fa raha ajanonao ela be any io dia korontanina ianao ohatran'ireny le nataony teo reny savisaviany eniany fa rehefa miaraka aminao isan'andro ohatra hoe revenao izy fa raha alika matony ray adiny ray isan'andro miaraka aminy dia azonao atao amin'izay tiana anaovana azy. Dia ianao ohatrany mandehandeha mission zay indraindray dia ahoana? Dia madama indray io rehefa tsy hoe zany ianao dia madama no mikarakara azy tsy misy dia rehefa miverina avy manao mission ianao tsy misy fiovana kely ny comportement-ny? Misy kely
lasa ohatrany ahoana izy? somary tsy hoe agressif a fa mitandrina be ako amin'izy le zavoatongifa tonga de mihazakazaka izy de misaoty 70 kilo tonga de 60 kilo totosy ry 70 io parisy ary totosy latsaka kely zay 68 totosy ie raha 68 kilo miatrapy aminao inona no tena mampiavaka ny totosy indray ary amin'ireo bolibolina misy atao tanàna? ny boeribolina hoa de mizao tanao zao ianao mahita azy hoe alika be de matahotra ny olona fa alika tsotra farak'izay tsotra ein tanako zao toko mba fa de efa mampafantatra izy fa za manana nify sy vava azoko ampiasaina raha ilainy fa folo taona ny ainany zany e zay ny tena marina de mba ataonao maximum ny fankazahoana sy iarahana aminy fa folo taona zany no tena durée de vie antony de mandritra an'izay fotoana zay anao de mba ataonao zay tena iarahana aminy